Tombo iray indray ny isan'ireo vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus mitapa amin'ny marainan'ny 2 aprily ity. 750 ny totalibean'ireo marary ny coronavirus raha ny eto Madagasikara, hoy ny profesora Vololtiana Anta-Marie Daniel. Nanamarika ny tena ny fa ity marary vaovao ity mbola ilay antsoina hoe cas contact ihany, ary zazavavy 7 taona monina nisotry. Nampatsiahivy ny mpitondra tenin'ny CCO Covid-19 fa tao amin'ny toeran'io ihany koa no ahitana ny cas contact voalohany teto Antananarivo. Misarika ny sainy rehetra noho izany ity profesora ity ny amin'ny masaripady ny fanajana ny fihibohana. Ny fisian'ny marary roa samy nifindran'ny tsimokaretina noho ny fampikasoana dia tokony anerin'ny tsirairay hitandrina foana hatrany. Araka ny voalazany avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia misy rivo-dozan'ny forona ao amin'ny ranomasimbe indiana ny marainan'ny 2 aprily ka nomena ny anarana hoe irondro. Tamin'ny 7 maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 480 kilometatra any atsinanany somary avaratra atsinanan'ny tanànany Antalaha no nahitana ny fohibeny. 580 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny irondro ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora izany. Mikisaka mianatsimo somary atsimo atsinanana ity andro ratsy ity ka afaka 7 kilometatra isan'ora. Nanambara ny avy amin'ity sampana ity fa tsy isy fiantraikany eo amin'ny toetr'ny andro eto Madagasikara ny fisiany ka tsy misy noho izany ny filazana loza mikasika azy ity. 3 tamin'ireo mpandeha 12 na iahina ho voan'ny coronavirus tao aorian'ny fitiliana TDR natao azy ireo no vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Izany nambaran'ny profesora Vololtiana Anta-Marie Daniel raha niresaka ny mahakasika ny vaovao nomeny filoha Andry Rajoelina Omalyarivo 2 aprily. Ireto 7 ambiny kosa, hoy izy dia mbola miandry ny valin'ny fitiliana PCR izay nataon'izy ireo teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar. Nampatsiahy moa ity tompon'andraikitra ity fa ny fitiliana PCR ihany no ahafahana manamarina ny trangana coronavirus.